Mbola mbifaliana ry havana no iarabako anao ao anatiny zao fandaharana manokana zay raha antsika zao. Saorina an'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany, ny famindram-pony zay mbola omeny atsika. Ka matoy isika mbola afaka miaona, afaka miaraka amin'izao fotoana zao dia notahian'Andriamanitra isika. Ko miarabanao ilay notahiana tafahoana soamantsara amin'izao fotoana zao. Iara ivavaka isika mialoha ny dirantsika indray, mialoha ny anoizantsika indray, ny amin'ny aloha hevitra lehibe manao hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra. Miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra. Iara ivavaka isika. Ray malalo, isaoranay ny anaranao. Isaoranay ianao noho ny amin'ny fitiavanao anay, satria tianay ianao. Namindra fo taminay ianao, matoy zay mbola velonay soamantsara amin'izao fotoana izao. Mangataka aminao manokana izahay, ny mba hamelanao ny elokay, ny amin'izay ota vitanay teo anatrehanao, ary mangataka sy mitalao ihany koa izahay, ny fanainao masina ne hitarika anay ao anatin'izao fianarana izay ataonay izao. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, raha tsaronao ilay loha hevitra zay rahantsika dia le hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra any anefitra. Ny hevitra moa dia toerana anankiray izay toerana ahitana karazana fiekana maro, toerana izay ahitana karazana olana maro. Anisan'izany ny rano, anisan'izany ny hafanana, anisan'izany ny sakafo sy ny maro hafa. Na amin'ny alina aza dia mbola anisan'ny toerana izay mamirifiry ihany koa ny tanefitra. Zany dia tanidindona ihany anehoana ny olana, ny fiaikana zay lalovantsika amin'izao fiainana izao. Efa andro fahaefatra sahady isika androany. Efa nahita karazana lohateny vitsivitsy isika hatrany am-piandohana ka hatramin'ny omaly. Ary omaly isika dia nahita lohateny anankiray fa tena mafana be eto ary to tsy misy ialana mihitsy. Nahitantsika izany fa any amin'ny tany efitra dia tena mafana ary tena mandoro ny hafanana, ny masoandro. Kanefa tao anatin'izany no nahitantsika fa na dia verina aza fa tena ngazana ny tany efitra, dia indro fa manombana toeram-pialofana Andriamanitra. Hitantsika tamin'ny omaly fa Elia ohatra, tao anatiny olana ngeza be zay nahazo azy, dia nakany anefitra izy. Ary rehefa tonga tany izy dia nahita anjavidy anankiray, ary teo izy no nialoka. Toy izany koa i Agara sy ny zanany Ismaela, rehefa azo lazaina hoe voaroka ny alan'ny tobiny Abrahama izy mianaka, dia nandeha namakivaky ny tany efitra. Lany ny rano dia voatery Agara ny alokaloka teo ambanin'ny hazo kely anankiray. Teo ny andro teo, ary tsy vitany hoe nomeny Jehova fialofana Elia, nomeny Jehova fialofana i Agara mianaka, fa izao na Elia na i Agara, akoatra n'ilay fialofana zay nomena azy ireo, dia naniraka anjely Jehova mba hanampy azy ireo, anoana azy ireo, ary nanome sakafo ho an'ny Elia, nanome rano ho an'ny Agara. Nafinaritra ry havana fa rehefa mamakivaky ihany koa ny tany efitra, karazana olana maro samihafa, ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao na ny talohan'izao, dia izao Andriamanitra efa manomana sahady toeram-pialofana mba hahatonga ny hafanana zay verina fa tena mamay, mba hiena noho n'ilay fialofana zay nomanin'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa mbola mandefa koa Andriamanitra vahaolana hafa akoatran'izay, mba ampitoniana ny olana zay mahazo ary amahana zany olana izany. Hitantsika omaly fa izay no nahatonga ny Paoly nilaza hoe fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Ilayntsika zany ry havana ny miaina ao anatin'izany finoana izany. Mila manana finoana isika, ary raha eo am-pandehanana mamakivaky ny tany efitra isika,
de zao ilaina ny finoana, mila manana finoana isika ary miantehitra am'izany finoana an'Andriamanitra izany a ka tsisy tahotra, tsisy aiay tatsika homana zany tao amin'ny Seato, tsy aza matahotra hoy Jehova fa izany no mitantana anao noho izany a ilaitsika ny mikolokolo izany finoana izany. Jehova no fialofanao atsika, Jehova no mitantana ny fiainatsika ary mbola io Jehova io ihany koa no mbola amaha ny olana zay mahazo atsika. Raha miresaka finoana dia tiako ny mampahatsiahy kely ianao ny tantaran'ireo olona anankitelo zay misongadina manokana no fidiko manokana ho am'izao fianaratsika zao a ahitana n'izany hoe atraiza ny tokony anatsika zany finoana izany. Ny voalohany dia lehilahy iray kapiteny romanina iray izay tsy mpino an'i Kristy mivantana satria tsy jiosy izy, tsy mpivavaka mivantana satria tsy jiosy izy, tsy taranaky Abrahama izy saingy zao rehefa naheno momba ny Jesosy izy dia ny kolokolo finoana tao anaty ary teraka tao aminy ny finoana nyty Jesosy ity ary dia lasa ny orina tao anaty ny finoana any Jesosy. Noho izany de zao raha naharary ny ankizilahiny anankiray, raha naharary ny mpanompony tao atokantranony tao de lasa ity manam-pahefana romanina ity, kapiteny romanina mpife miaramila, lasa ny dodododo ny tady zay toerana ahitana an Jesosy. Ary rehefa tonga teo am'Jesosy izy de zao ny teniny ao amin'ny Matio 5:15 de zao nambaran'ilay kapiteny tamin'ny Jesosy: Tompoko, tsy menaka hidiranao ao ambany tafitranoko, fa mitenena ihany de ho sitrany ny ankizilahiko. Ry havana, jereo tsara zany finoana izany. Ary zay nahatonga Jesosy nanamarika amin'ny 10:10 rehefa nahare zany teny zany Jesosy de nigaga ary niteny tamin'izay rehetra nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dy tamin'ny Israely aza. Jereo tsara zany finoana izany. Kapiteny romanina zay tena ao anatin'ny finoana fa Jesosy afaka manasitrana ary dia nanome fahafampo azy Jesosy ary sitrana ny ankizilahiny. Zany ny atao hoe finoana ary izany lay hoe andeha ampinoana isika miaraka amin'Andriamanitra any amin'ny tany efitra. Ohatra faharoa, de nisy vehivavy anankiray narary 12 taona ary nampijaly azy, nampahory azy ity aretina zay nahazo azy. Ary efa lany fananana, lany vola, amin'ny lafiny ray de efa tena diso fanantenana ny aminy hoe tsy hita intsony vahaolana ho an'ity aretina zay nahazo azy ity. 12 taona nampahorin'ny aretina. Zao anefa rehefa nare ny amin' Jesosy dia nisy finoana teraka koa tao anatiny ary de nekeny ampinoana ihany koa fa io Jesosy io dia mafaka mamahy ny olana zay mahazo azy. Tao anatin'izany no nandehanany koa nitady an Jesosy. Ao amin'ny Matio 5:20 de zao ny teny anakampo an'io vehivavy io. Fa hoy izy anakampony, na de ny lambany aza, na de lambany ihany aza no voatendriko de ho sitrana aho. Riavana, jereo tsara zany finoana izany. Tsy nina resaka tamin'ny Jesosy mivantana izy fa nino fa na ny lamban'i Jesosy aza ny voakasika de ho sitrana izy. Inona ho ianao no niseho? Maivana, sitrana le aretina zay nampahory azy. Fa ohatra fahatelo farany de ny amin'ny Petera ao amin'ny Matio 4:20 ny 20 sy ny 7 dia tao anatin'ny lakana Petera sy ny mpianatra namany. Tamin'izay fotoana zay tsy tao Jesosy fa Jesosy nandeha teny ambony rano ary taitra ny mpianatra tamin'ny alina hoe iza io mandeha ny ambony rano io a. Tao anatin'izay de hoy Jesosy hoe aza matahotra izao ihany. De hoy na valin'ny Petera 20:20, Tompoko, raha ianao ihany dia saovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Jereo ane zany finoan'ny Petera izany. Petera de mpanarato
ary fantany petera tsara fa zany rano zany tsy azo andehanana fa milentika ny olona mandeha eo raha tsy hoe anga milomano. Fa hoy petera tamin'ity fotoana ity, Jesosy, raha ianao io mandeha ambony rano io dia asaovy manatona anao eny ambony rano koa aho. Zany finoany petera izany dia antsoina amin'ny teny frantsay hoe finoana extraordinaire. Hafa le finoana ordinaire le mahazatra, fa ny finoany petera dia mbola ny ambony lay finoana mahazatra. 7:20 hoy Jesosy tamin'ny petera, manatona dia nidina niala tamin'ny sambo kely petera ka nandeha tambony rano anatona an'izao. Jereo zany zava-misy zany, nandeha tambony rano i petera no ny finoana. Tsy petera ihany, tsy lay vavy-nara 12 taona ihany, tsy lay kapiteny romanina ihany no manana zany finoana zany fa za koa mino fa ianao koa dia afaka hanana izany finoana izany. Ka ninona olana mety miseho amin'ny fiainanao, ninona tany hevitra vakivakinao eo amin'ny fiainanao dia manana finoana. Aoka ampinoana no andehananao, fa Andriamanitra tsy mandao anao, Andriamanitra afaka manampy anao, Andriamanitra afaka mikarakara ny fiainanao. Ary eo no idirantsika amin'ny lohateny faha-efatra androany dia ny hoe efa vonona ny fanampiana. Rehefa mandeha mamakivaky ny tany efitra ianao dia tadidio fa efa vonona ny fanampiana. Andriamanitra zany efa nanomana hatramin'ny ela zay anampinanao. Mahavariana Andriamanitra, efa fantany ny fiainanao, efa fantany ny zavatra lalovanao, efa fantany ny olana zay tsy maintsy andehananao. Fa tadidio, fa raha makivaky zany ianao dia zao, efa vonona ny fanampiana. Raha ho any amin'ny tany efitra moa, inona ny sary anohatra anehoantsika izany hoe efa vonona ny fanampiana izany? Misy teny eo amin'ny Isaia 1:7, ny 7:10. Andeha hoe notsika tsara ity teny ity. Raha misy baiboly anao dia afaka mamaky ianao. Isaia 7:10. Zao ny teny, ampaniry hazo, sedera sy akasia sy rotra ary oliva any anefitra ao, ary kipreso sy pina sy boskô eny an-tany hay. Mahagaga zany. Raha ny marina ny tany efitra dia tsy tokony hisy hazo mitsiry. Ary eto anefa dia Jehova mihitsy no efa nanomana mialoha ny hazo ahafahany manampy ireo zanany zay amakivaky ny tany efitra. Ino tsara? Ampaniry hazo sedera, ampaniry hazo akasia, rotra, ampaniry hazo oliva, kipreso, pina, boskô any anefitra, any amin'ny tany hay Jehova. Zany sary zany dia milaza aminao, milaza amiko zany sary zany, fa mialohany andehanako amakivaky ny tany efitra, Jehova efa manomana zay ilaiko. Jehova efa manomana fanampiana ampy ho ahy. Na ny zavatra tsy everiko fa tsy tokony ho tanteraka aza, tsy possible amin'ny tany efitra zay ho vakivakiko, efa nomaniny Jehova izany. Jereo tsara ne, ahoana moa zany hoe misy hazo sedera any amin'ny tany efitra, hazo akasia any amin'ny tany efitra, rotra, oliva, kipreso, pina, boskô. Fa mahagaga ny Tompo, tsy misy afa mahagaga zay tsy hainy. Azony ataony manomana zany mialoha raha izany no ilainy zanany zay amakivaky ny lalana iny. Androantsika dia hijery raha amin'ireo hazo ireo dia tsy inona fa ny hazo akasia. Ny hazo akasia dia hazo anankiray zay manana maizy azy. Ny hazo akasia dia hazo zay mitsiry sy mivelatra tsara amin'ny toerana mafana, toerana maina zay mety tsy ahafahany hazo hafa mitsiry akory. Ny hazo akasia ihany koa dia anisany hazo anankiray zay everina fa hazo farany ngezany amin'ny tany efitra, sady hazo betsaka koa fahita matetika any amin'ny tany efitra zay nandehanany zanak'Israely. Zany hoe fahita matetika tany amin'ny tany efitra izany zay nandalovany zanak'Israely ny hazo akasia.
ny azo akasia any koa dia azo anankiray zay tena matanjaka ny azo akasia bois dur io ny teny frantsay ary tsy mahagaga satria ny azo akasia sady fahita matetika tany amin'ny tany efitra betsaka ny azo akasia bois dur de zao rehefa nanome baiko Jehova ny amin'ny fanangana ny fitoerana masina ka raha misy koa filana hazo tamin'ny fitoerana masina io de mahavariana ry havana fa ny azo akasia no nasainy Jehova nampiasaina teo amin'ny fanamboarana ny fitoerana masina tany anefitra ary na ny fiarany fanekena aza lay fanaka faran'izay masina ny toerany didifolon'Andriamanitra de vita amin'ny azo akasia. Exodosy 5:20 raha makiny Exodosy 5:20 ianao atsari amin'ny 7:20 dia ahita fanampiasaina teo fanamboarany fitoerana masina ny azo akasia. Ohatra voalohany 5:20 ary asa manao fiara hazo akasia izy, ny fiaran'ny fanekena izany dia vita tamin'ny azo akasia. Eo amin'ny 7:20 ary manaova latabatra hazo akasia, ny fiaran'ny fanekena vita amin'ny akasia, latabatra fitoerana masina vita amin'ny akasia. Ary amin'ny 7:20 ary manaova ny altara amin'ny hazo akasia. Ary ny bao sy ny karazan'ireo hazo nampiasaina tao amin'ny fitoerana masina dia vita amin'ny azo akasia. Mahavariana fa izay ny programan'Andriamanitra. Io azo akasia io de tena manana ny maha izy azy manokana rehefa makivaky ny tany efitra ny mpandeha any anefitra. Nisy antokon'olona nantsoina hoe bédouin. Ny bédouin dia reo karazan'olona zay mpandehandeha any anefitra, mpifindrafindra ary mipetraka any amin'ny tany efitra. Ary ny azo akasia dia antsoin'ireo bédouin hoe namana akaiky. Ny azo akasia zany de tena namana akaiky ny bédouin, namana akaiky ny bédouin. Fanahoana tokoa moa no antsoiny zareo hoe namana akaiky ny azo akasia. Ny azo akasia de misy lesona be dehibe azo tomona avy aminy. Ny azo akasia dia toerana azo ialofana, toeram-pialoza hazo izy io, afaka mialokaloka eo ambaniny, takle hitantsika omaly, azo ialofana koa zany ny azo akasia. Fa ankoatran'izany io azo akasia io raha mihitsana ny rantsany de zao azo atao kitay ny azo akasia. Ary amin'ny maha bois dur azy, amin'ny maha azo mahery azy de zao mateza ampatana ny azo akasia. Ary ny afo avoakany avy eo de tena mahamay ary manome hafanana. Ka raha amin'ny hariva zany amin'ny mangatsika iny no mampirehatra afo amin'ny akasia de ho hita fa tena ho tsapa hore tena mafana le azo. Zany hoe ankoatra ny mahatoeram-pialofana ny azo akasia zany dia manome hazavana koa ny azo akasia amin'ny alina raha rehatra, manome hafanana ihany koa ny hazo akasia. Fa tsy zany ihany fa amin'io azo akasia io de karazana misy ditin'izay izy ohatra misy ranoka zay izy io. Ary ireny tsiranoka ireny dia raha ohatra ka ohatrany somary raha zay ny lokony, somary menamena zay ny lokony tahaka ny raha de zao raha io tsiranoka amin'ny azo akasia io zany no ampangosana de azo atao ody ambava fo izy io, ody vavony. Ary fampiasan'ny bédouin zany mba ho fanafody vavony na ody kibo. Zany hoe ny akasia koa zany dia fanafody ihany koa. Ary tsy zany ihany fa misy somary misy raviny zay io akasia io dia misy biby ny rameva, ny osy de tia mianikeny ary manakatra mihinana ny raviny azo akasia. Zany hoe sakafo ihany koa zany ny akasia. Ary misy voniny ny akasia, ary io voniny akasia io koa de tena tiany rameva izy io. Ary mahavariana tsy de mpivoaka matetika ny voniny akasia, fa rehefa mivoaka ny voniny akasia de mahagaga. Raha mahazo voniny akasia raiky lamonja ny bédouin anankiray ka iny no hamahanana ny rameva. Ny rameva biby vaventy ary tena misakafo, mahagaga ry havana. Araka ny voalazan'ny mpandinika fa ny raiky lao amin'ny voniny akasia de ampy atao sakafo ny rameva ao anatin'ny ray herinandro. Zany hoe zany tena sakafo azo antoka koa zany ny akasia.
akoatran'izay ny akasia rehefa mitsiry dia tsy ainga mpitombo be ny akasia fa tena miada mpitombo ny akasia zay mahatonga zay bois dur ary hazo mahery miada mpitombo noho izany a ny akasia koa de maneo leson'ny faharetana tena mila manana faharetana ianao raha mamboly akasia aty amitsika Madagasikara moa dia fiteny hoe mamboly kôkô tsy heverina fa ny kôkô de misy ny azo ela fitombo fa ny akasia koa tena ela be ny akasiany koa dia toeram-pionana toerana azo ionana amin'ny atoandro am'le mamahiny a mialokaloka eo ambaniny amin'ny ariva afaka mampirehatra afo amin'ny kitay avy amin'ny akasia afaka mipetraka eo amin'ny ariva toeram-pionana ary tsy mahagaga raha ohatra ka namboariny Jehova tamin'ny hazo akasia ireo fanaka sy fitaovana zay nampiasaina tao amin'ny efitrano tao amin'ny fitoerana masina ilay toerana fionan Jehova amin'ny vahoakany de vita amin'ny akasia ary ny fiaran'ny fanekena dia vita amin'ny akasia satria ny akasiany koa dia maneho a toeram-pionana ka Jehova te iona amin'ny vahoakany a de vita amin'ny akasia reny fanaka ireny araka ny teny Exodus 5:25 hoe asaovy manao fitoerana masina hoa izy hoy Jehova dia onony eo aminy ao Jehova te onony eo amin'ny vahoakany a Jehova te hitoetra eo amin'ny vahoakany a ary de niantso ny vahoakany mba nakana fitoerana masina ho azy ary ny fitoerana masina de be deabe ny zavatra vita tamin'ny akasia tao am'izany a Jehova te onony eo amin'ny olony Jehova te onony eo amin'ny vahoakany noho izany ry havana de zao Andriamanitra efa nomana fanampiana ho anao raha makivaky ny tany efitra ianao sary anankiray am'izany ny azo akasia tiany Jehova seho aminao fa ninona mety olana ho atrehinao any an-tany efitra de zao efa vonona ny akasia ho anao raha jeretsika amin'ny teboka farany teo ny akasia toeram-pionana Jehova te iona aminao tiaraka aminao any amin'ny tany efitra raha sakafo ny problemanao Jehova vonona nome sakafo anao raha azavana omeny raha aretina azo atao fanafody ny akasia Jehova efa nanomana izany ho anao ny antakiny Jehova aminao de zao hanao toy izay nataony Abrahama Genesis 2:12 ny 9:5 ary nifindra ny ala teo izy akany amin'ny tendrombohitra atsinanany Betela ka nanorona ny lainy teo ny lainany Betela tao andrefany sy tao atsinanany de nanorona alitara teo koa an Jehova ka de niantso ny anaran'i Jehova i Abrahama zany raha mamakivaky ny tany efitra de manangana lay izy a ary rehefa manangana lay de manorona alitara de miantso an Jehova noho izany a miresaka amin'ny Jehova mahafinaritra zany a zany koa ny riny Jehova mba hataonao eo amin'ny fiainanao dia ianao zay miresaka aminy ianao zay miona aminy any amin'ny tany efitra ary Jehova ikarakaranao ny faniriko de zao raha makivaky ny tany efitra ianao dia ahatsapy ianao fa Jehova efa nanomana fanampiana ho anao ao amin'ny Jeremia 7:10 de zao nambaran'ny Jeremia mpaminany rehefa miona amin'ny Jehova any amin'ny tany efitra ianao ka mandray le fanampiana efa nomaniny zao ny teny fa ho toy ny hazo amboleny eo amoron'ny rano izy zay mambaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy hatahotra na de avy aza ny hainandro sady ho maitso ny raviny ka tsy hanahy izy na de miantona aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famohany ry havana izany ny tiany Jehova atao anao izany ny faniriany Jehova anao toy ny azo amboleny eo amoron'ny rano ianao ka mamaka tsara amin'ny Jehova ary tsy hatahotra ianao na tonga aza ny hainandro maitso ny ravinao a ho maitso ary tsy hanahy ianao na miantona aza ny andro tsy hitsahatra ny famohanao satria Jehova no mikarakara ny fiainanao Jehova no miahy ny fiainanao amaranako azy de ny salamo 1:7 zao ny voalaza de tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izy zay mamoa amin'ny fotoanany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa zany ny faniriany Jehova ho anao tahaka ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona ianao ka amoa amin'ny fotoanany
ny raviny tsy mba halazo, ny asany rehetra dia ataony lavorary. Tanteraka aminao ane zany teny zany fa na mamakivaky ny tany hevitra azy ianao de zao: tsy mba halazo ny raviny eny aminao, tsy ho levona ny finoanao, tsy halazo ny finoanao, fa vo maika amirapiratra ny finoanao, ary tsy ny fitsapana any amin'ny tany hevitra akory no ahatonga anao tsy hamoa voa tsara, fa izao vo maika ampamoa voa tsara anao zany fitsapana izany, amoa amin'ny fotoana isehon'izany tokoa ane ianao, ary ny asanao ane de ho lavorary avokoa, na de mamakivaky ny tany hevitra zay anao satria Jehova ny momba anao. Raha irinao ny ainany zany de manasanao zany mba hiarivavaka miaraka amiko, hiarivavaka isika. Ray malalo, rainay tsara ianao, be fitiavana, be famindrampo ianao, misaotra betsaka anao izahay, fa kay efa nomaninao ny fanampiana ho anay. Raha makivaky ny tany hevitra izahay, ampio ary izahay mba hiorina tsara ao aminao, eo amin'ny lafiny finoana aloha voalohany, ary eo amin'ny lafiny fankatoavana ihany koa, ka dia ianao no hitantana anay. Ampio mba ho tanteraka aminay le teny novakianay teo, fa tsy atao ohatra ny hainandro izahay, tsy anay zay na de miantona aza ny andro, satria ianao no mamelona anay, ianao no miahy anay, ka tsy ho alazo fa ho maitso mandrakariva ny ravina eo aminay, tsy alazo ny finoanay, fa vo maika ho hita mamelatra manoloana ny fitsapana zay lalovanay. Ary ianao no hiasa ka ho lavorary avokoa ane zay ataonay. De misaotra ny amin'ny fitahinao sy ny famindramponao ho aminay tsirairay avy, ny anaran'i Jesosy. Amen.